faly miarabanao miaino sy mijery izao fandarana izao izahay. Misaotra an'Andriamanitra be dehibe isika satria mbola notehiriziny tao anatin'ny fahatsarany sy ny famindram-pony dia mbola tafahoana soamantsara ahindray. Mbola misy ny fanantenana, izany lohahevitra lehibe banjentsika ao anatin'izao fandarana izao. Lohahevitra izay tsy mikendry afa-tsy ny hampatanjaka ny finoantsika, hampatanjaka ihany koa ny finoanao ahafahanao matoky mandrakariva an'ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra manoloana izay mety ho fiaikana sy olana mitranga eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fiainanao ihany koa. Ny lohahevitra amin'ity anio ity dia ny hoe mahafaly an'Andriamanitra ny fisianao. Mahafaly an'Andriamanitra ny fisianao. Dia aloha hiaraka hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izahay satria notahinao dia mbola velonaina soamantsara, ary akory sady ny fifalianay ankehitriny raha ny lohateny izay notenenina teo fa hay tompo malalo mahafaly anao ny fisianay tsiraray avy. Mangataka ny fananao masina izahay mba ho azonay amin'ny fomba tsotra ny hevitra izany teninao izany, hampahery anay eo amin'ny fiatrehana ny fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mahafaly an'Andriamanitra ny fisianao. Ity hozaraiko aminao ity ry havana dia fahamarinana lehibe tena mampahery ahy mihitsy atao anatin'ny Baiboly, atao anatin'ny soratra masina tenin'Andriamanitra. Fahamarinana lehibe arak'izay voambara ao amin'ny Apokalipsy toko 4 njeny 9:1. Apokalipsy toko 4 njeny 9:1. Zao ny teny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay miteny izany: ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Mario lay hevitra farany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitrapon'Andriamanitra no nahanisy nahary azy. Ao anatin'izay noharian'Andriamanitra ianao, ao anatin'izay nampisian'Andriamanitra za. Ary tsy vitan'ny hoe nampisy antsika fotsiny ilay mpamorony, fa tena sitrapony mihitsy nanao antsika. Tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy no nanao anao. Izany hoe tsy tonga ho azy akory ny fisianao ry havana, fa efa programan'Andriamanitra mihitsy, efa drafitrasan'Andriamanitra mihitsy, efa voasoratra tao amin'ny diarin'Andriamanitra mihitsy izany fandaharan'asa namoronany anao izany. Fahamarinana lehibe izany. Manahoana moa ny fihetseham-pontsika rehefa sitrapontsika ny manao zavatra anankiray? Ohatra hoe rehefa sitraponao ny mandamina ny ato tokantranonao, manao izay azo atao rehetra ao amin'ilay efitrano fandraisam-pahiny ohatra, dia manahoana ny fihetseham-ponao rehefa sitraponao nanao an'izay? Tsy nisy mibaiko anao na naniry anao, fa sitraponao. Ny valiny dia izao, mahafaly anao izany, maharavoravo anao izany, mitondra fifaliana ho anao izany. Dia tahaka an'izany ihany koa satria sitrapon'Andriamanitra nanao anao raha ilay tenin'Andriamanitra novakitsika teo.
sitrapon'Andriamanitra nampisy anao dia zao fifaliana lehibe ho an'Andriamanitra ny fisianao ry havana. Tena mahafaly an'Andriamanitra ny fisianao. Angamba mety misy olona tsy faly amin'ny fisianao. Fomban-javatra ihany zany eo amin'ny fiarahamonina ny zanak'olombelona. Saingy mifalisy mahery izy ianao fa na iza tsy faly amin'ny fisianao, Andriamanitra kosa dia faly amin'ny fisianao satria sitrapony nampisy anao. Koa satria zany sitrapon'Andriamanitra nampisy anao, mahafaly an'Andriamanitra ny fisianao, dia izay no mahatonga azy hikarakara ny fiainanao anie. Zany anie no mahatonga an'Andriamanitra hanampy anao eo amin'ny fiainana anie. Zany no mahatonga an'Andriamanitra tsy maintsy mamonjy anao amin'ny fahaterena izay mitranga eo amin'ny fiainanao. Tsy vitan'Andriamanitra ny hijery fotsiny ianao ao anatin'ny fahaterena sy ny olana maro samihafa ry hava-malala. Tsy hamelanao hiady rery izy satria olony ianao, noforonony ianao ary tiany ianao. Izao no teny ambaran'ny tompo ao amin'ny Salamo 120 dia ny 120. Salamo 120 dia ny 120. Rehefa trapa-terena ny olony dia hoy Jehova, hiantso ahy izy dia hamaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Zany ry havana ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Mampahery zany Salamo 120 ny 120. Tsy hamelanao ho trotraky ny fahotana ilay Andriamanitra fitiavana. Manome hery anao amin'ny fanaovana ny sitrapony izy. Tiany loatra matsy ianao. Ary tiany ianao raha eto amin'ity zao tontolo zao ty hoe ny fiainanao dia hitondra ny voninahitra. Tiany ianao eto amin'ity zao tontolo zao ty sy ny fiarahamonina misy ianao, ny fiainanao dia ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Raha misy fahotana mety mangeja anao, manatona an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra be famindram-po, izy no hamelany helokao ary hanome hery anao hiala amin'izany fahotana izany ahafahanao manao ny sitrapony indray. Izao ny fanomezan-toko men'Andriamanitra. Mahafinaritra ity ten'Andriamanitra anankiray ity. Isaia 4:20, Isaia 4:20, Isaia 4:20. Izao no teny voalaza hoe aza matahotra fa tsy ho menatra ianao, ary aza mangahiahy fa tsy havela ho afa-baraka ianao. Mampahery zany ry hava-malala. Andriamanitra mihitsy no miteny hoe ianao tsy havela hangahiahy, ianao tsy havela ho afa-baraka, fa ianao dia nataony mba hitondra ny voninahiny. Inona ny antony? Satria Andriamanitra no namorona anao ary faly amin'ny fisianao Andriamanitra. Ka tsy ao mandrakariva kosa eo ambany fahasoavan'Andriamanitra zay hahatonga anao hanome fifaliana an'ilay Andriamanitra izay namorona anao. Ary inona moa zany hoe zana ianao manome fifaliana an'Andriamanitra zany? Dia izao noho izy, isika manao ny sitrapony. Andriamanitra ny hitantsika, Andriamanitra hitanao, Andriamanitra ampahery anao mandrakariva. Azadino fa mbola misy ny fanantenana, dia hiaraka hivavaka isika. Ray ny masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao noho ny fitahinao, ary misaotra anao noho ny teninao, fahamarinana lehibe arak'izay nambaranao. Ianao namorona anay, ianao nampisy anay, sitraponao zany ary mahafaly anao ny fisianay Tompo. Aoka mba ho vatovatsiky ny finoanay izany.
fantatray tamin'ity androany ity fa tsy mijery fotsiny ianao ny fahasahirananay na ny olana. Morotsaka an-tsehatra ianao manampy anay, mamonjy anay eo amin'ny fahaterena, satria tianao Andriamanitra mba tsy ho afa-baraka amin'ny fiainanay ny voninahitra ao, fa tianao mba ho fanomezam-boninahitra anao ny fiainanay manontolo. Saotranao izay no izany fampahirezana izany. Ko indro izao ankehitriny eto am-pamarana izao fandaharana izao manohitra ny fiainanay manontolo eo aminao. Ampahirezo amin'ny lalan'ny fananao masina ihany koa izahay mba hanome fifalinanao amin'ny fanaovana ny sitraponao. Izany ny fanoriana aty anatinay tsiraray avy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.